letshi ny enatra amin'ny 500 mivokatra tamin'ity taona ity, hoy ny CTHT. Fahasalamana, nisy trano rehetra fitsaboana no mitanjona, hoy ny DIMA sy ny CUA. Fampelezakevitra sy fifidianana, aza entina mirefarefa ny fanaovana politika, mila vinam-piarahamonina mazava. Arivany talata faina amby roapolo ny volana novambra taona 2024 manatitra ny fiarabana tompo klasy sy tompoky vavy tonga soa tanatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asany ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy politika no isataratsika ny fampalalam-baovao amin'izao ariva izao. Enina taona izao nitondran'ny mpitondra ankehitriny any Madagasikara. Tsy nahitana fiainana ny olan'ny firenena sy ny olam-bahoaka fa vao mainka aza mirehatra mena avokoa ny tondro rehetra hoy Père Prosper Ratovimananarivo. Tsy fananana politika mazava entina manavitra ny firenena no olana goavana eto amin'ny firenentsika hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Tato-baovao eo amin'ny sarisindratsarin'ny Mathieu Prince. Usatra ny fiarenana eo amin'ny sehatra maro ho an'i Madagasikara raha ny endrika hitondrana firenena amin'izao fotoana izao. Tsy manana fahafahana amin'ny fomba fitantarana malalaka ny firenentsika isika, fa mianki-toa be loatra amin'ny fanampiana sy ny trosa avy any ivelany. Vao omaly ohatra, nankatoavin'ireo solombavam-bahoaka ny fitrosana amin'ny tentina 770 tapitrisa ariary sy 700 tapitrisa ariary. Findramam-bola avy amin'ny banky afrikana ho an'ny fampandroana na ny BAD sy ny tahiry afrikana ho an'ny fampandroana na ny FAD ireo. Fitrosana izay voalaza fa anampiana ny kitapo-bola mpanjakana amin'izao taona 2024 izay efa efarana izao sy anosehana ny lafin'ny fiarikarena na ny relance économique ary anatsarana ny fitantanana ny sehatry ny angovo. Tao anatin'ny 5 taona nitondrana, tsy misy vahaolana maharitra sy matipaika ireo olana mahazo ny firenena hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Ao anatin'ny fanaovantsika ny budget ny teti-bola mpanjakana no manana fetraikany io fanampiana avy any ivelany io satria itsika zany de déficitaire foana ny teti-bolantsika ary miandry ny fanampiana avy any ivelany. Tao anatin'ny fotoana maro zany tsy nisy fanarenana izay le hoe fampidiram-bola mpanjakana mba hananantsika budget équilibré tsara. Fa amin'izao fotoana izao zany de tena le hoe politika ny fampiakarana ny vidim-piainana tsy hitondra any amin'ilay fitombon'ny arikarena ary ampahatra antsika ampitombondray ny fahantrana ny dikan'izay fanampian'izay satria ny mpitondra tsy mitady vahaolana mihitsy amin'izay le hoe ny toekarenantsika marefo ny teti-bola mpanjakana tsy ampy foana isa-taona firy taona zany nitondra teo de tsy nahita vahaolana mihitsy ny etra tsy miditra ny etra indray zao nampakarina any amin'ny olona nefa lehetra efa eo iza tsy miditra akory. Inona ny atao mba nanana n'lay couverture raha zay nilazana azy amin'izao zany de ohatrany hoe manara-drendrano fotsiny any izay baiko ny mpamatsy vola ny mpitondra de zay ny mahafaly azy eo. Ifaly amin'ny vola ny mpamatsy vola ngamitsika ty. Azo atao tsara nefa ny malova ny fomba fitantanana ny firenena hoy hatrany mon Père Prosper Ratovimananarivo. Mitaky finiavana politika izany saingy izay indrindra nefa no olana eto amin'ny firenena. Tsy misy paikady mazava hiatrehana ny olana, lavitra ihany koa ny tsinjolavitra amin'ny fomba fitantanana hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Fa mizotra amin'ny lalandiso ny fanaovana fampelezan-kevitra eto amintsika ankehitriny hoy Père Prosper Ratovimananarivo. Zary attaque personnel no entina andresena lahatra ireo mpirenena fa tsy vinam-piarahamonina. Vinam-piarahamonina nefa no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ireo kandida mirotsaka ho fidiana ireo hoy hatrany ny fanazavana sarisindratsarin'ny tahiriny. Fotoana ny fampelezan-kevitra isika izao arak'izay voalazan'ny lalàna fa tsy fiantsiana na fifanaratsiana. Vinam-piarahamonina no paikady fandresen-dahatra tokony atao amin'ny olom-pirenena mpifidy fa tsy fanaratsiana kandida mpifaninana. Mandisy fanantenana ihany koa raha toka olona ivelona fa hitondra ny tanàna no mitondra ady hevitra mirefarefa tahaka miseho ankehitriny hoy Père Prosper Ratovimananarivo. Nanamafy ny tenany fa lasa toetsaina mampivaralila no asehon'ireo kandida sasany amin'izao fotoana. Ny fifidianana zany anisan'ny nahavariana le hoe fifanaratsiana
ary ny fifanaratsiana de le olombelona mihitsy no atakena moa raha zay ny fomba fitenitsika azy zay azo lazaina hoe ny kolotsaina ara-politika zany no mirefarefa amin'ny tany ary ireo olona zay natao hoe sanga ny hitondra eo amin'ny firenena no mampirefarefa n'le politika de manimba n'ilay kolotsaina amin'ny akapobeny satria lasa toetsaina mampivarilavo no asehony de zay ngamba no ilana fanarenana ary andraisana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina hoe andao arenina ilay kolotsaina andao arenina ilay fotom-pisainana mba tena ilay vina ara-piarahamonina ho an'ny fampandrosoana sy fanasoavana ny vahoaka sy ny firenena no imatimatesana ary zay nisarihana amin'ny vahoaka vinam-piarahamonina ho an'ny fanovana no andrasan'ny vahoaka amin'izao mila programa politika matotra izany ary mila fanazavana momba ireo vinanasa amin'ny politika izay iverin'ireo kandida fa hitondrana ny tanàna hoy ny fanamafisana ny fijeriko azy zany de le hoe inona ny vinam-piarahamonina anorenana indray zay fiarahamonina ara-politika ny fiarahamonina eny anivon'ny tanàna ary ny fanovana indrindra eo anatrehan'ny hoe zavatra tsy mandeha eo amin'ny fiarahamonina de reny no andrasan'ny vahoaka iza no afaka mitondra fanantenana ho azy de amin'izao fotoan'izao zany raha ohatra fifanenjehana fankalana fanaratsiana natao zany ve ny vinam-piarahamonitsika de ataoko fa zay afaka mamelombelona indray mifanantenan'ny vahoaka zay no andrasany nanamafetrany père Prospère Ratovomananarivo fa tsy tokony entina mirefarefa ny fomba fanaovana politika ao anatin'izao vanim-potoana itakiny vahoaka hevitra matotra mba ahazahoana manarina ny ho avy mbola ijanona eo amin'izay vaovao ny fampelezan-kevitra izay hatrany isika 7 andro izay no lasa amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao mangingina tsy tena hita taratra treto ny akon'izany fampelezan-kevitra izany ho an'ireo kandida irotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna tsy mipaka any amin'ireo olo-pirenena ny tena votoatiny ny havinan'ireo kandida ankoatra izay ihany koa dia misy atrandry ireo sakatsakana atao amin'ireo mpanohana ny fitondrana amin'ireo antom-politika izay afaloko amin'izany ndao rahantsika ny tati-baovao ny sitraka Ratovinambinitsoa eo amin'ny sarisondratsary ny Mathieu Prince mangingina ary tsy dia andrenesana ako ny firy amin'ny ankabobeny ny fampelezan-kevitra hiatrehana ny fifidianana be ny tanàna hatreto raha ny fahitan'ireo olo-pirenena eto an-drenivohitra tsy mbola fantatr' ireo olon-tsotra ihany koa ny vinanasan'ireo kandida tokony hijanona ho fitaratra ho an'ny vahoaka hatrany ireo kandida hoy ireo olo-pirenena ary tokony hampisahatra ny ady sy ny fifanenjehana eo amin'ny samy kandida ka hitodi-toy ilaza ny fandaharanasany ho an'ny tanànany sy ny vahoaka ho aminy io moa mety hoe ny antony no mety betsaka fa mety eo amin'ny famaranana zareo mety iroborobo be daholo amin'izay no fampelezan-kevitra tsy mbola mahoraka tsy mbola de le vinanasa tsy de mbola maheno loatra le olona ohatra tsy de vaky loatra le fahitako ny fampelezan-kevitra amin'izao aloha ny fahitana azy tsy mahasala amin'ny nangatsitsiky tsy sala amin'ny taloha le misy tena mirodorodo be sy ny karazany tokony hifanaja zareo samy kandida satria mpitondra ireo mpitondra ireo maninona mifanaratsy maninona mitsikera fotsiny sy ny karazany fa inona tokony hoe zay programanao tenenao amin'ny vahoaka ka rehefa fantatra ny vahoaka ny programanao fidy anao izy fa tsy hoe manaratsy endrakotra ianao de tsara ianao zany zavatra hitany amin'ireo fokotany sasatsasany ny mizanatsindrin'ila eo amin'ireo pomba sy fitondrana sy ireo afafirehana tonga hatramin'ny fandrahonana izany rano fanazavana tsara-dalàna izany trangan-javatra izany hoy ireo olon-tsotra tsy tokony hiankina amin'ny loko politika iray foana koa ny fitantanana ny tanàna any moa fampelezan-kevitra mampimekely azy sady komika ino mampimekely azy sady komika zalo amin'ny hoe tsy tafavoaka ty firenena ty raha tsy avy any tsy miaraka amin'ny fitondrana zay le mampimekely sady komika ka ny fitondrana omena azy daholo ny fahefana tsy maintsy asina amin'ny fitondrana ny mpanohatra mba hafahana mibalizy fa tsy hoe amin'ny fitondrana hoe raha io fitondrana daholo ny tonga eo tsy raha misy raha mandrary eo ka zay aby zany aminay any aloha dia zay ny zavatra miseho zavatra miseho dia ny tady amevahana amin'ny fitondrana
misy zao tsy miankina any a tsy miankina de menasena ianao vo aneo a nefa le tsy miankina misy tian'olona misy mianina de lasa mandeha any tsy miankina izy de menasena hoe ianao vo ano affecteko ianao vo ano ohatran'izany ve de zavatra tokony ho atao amin'ny fitondrana e ka zay ohatran'izay tsy resaka dictature ny ana ampandroso atsika fa velao le vahoaka ary zay tsika vo mandroso de amboarina tsara ny any fotony de asina ferahana herahana tombontsoa ho an'ny be sy ny maro. Raha ny tety androm-pifidianana dia hifarana afaka 12 andro ny fampielezan-kevitra 14 andro koa sisa dia iroso amin'ny fandatsaham-bato ireo olom-pirenena tsirairay ametraka izay olona hiverin'ny famatoky mahavita narina sy ampandroso ny tanànany. Fa manahirana na atao izay ampanahirana ireo olom-pirenena amin'ny fahazahoana ilay ordonnance lalana iray izay ahafahana misoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana raha toka tsy voarakitra ao anatin'izany ny alohan'ny 15 Mey lasa teo. Ankoatran'ny fivezivezena azahoana ireo taratasy takiana dia nanamafy ihany koa ny teo anivon'ny réseau malagasy des handicaps fa mandoha vola vao mahazo ilay ordonnance. Tato-baovao eo amin'ny sarisina tsariny tahiriny. 5,000 ariary no aloha rehefa maka ordonnance eny anivon'ny fitsarana raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Indramaso Maurice Maxin dia tao anatin'ny lisam-pifidianana ny tena ny hita amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena saingy rehefa tonga ny fifidianana ho solombavam-bahoaka dia latsaka tsy tao anatin'ny lisam-pifidianana intsony ny tenany niezaka naka ilay ordonnance Indriamaso saingy nisy ny volana aloha rehefa tonga teny anivon'ny fitsarana manam-pahasembanana teandray andraikitra sy adidy eto amin'ny firenena Indriamaso kanefa asarotana ny fahazahoana ilay ordonnance azahoany misitraka an'izony sy manefa ny adidiny ho hiatrany ny fijoroana vavolombelona. Ny eritreretako an'ilay ordonnance za dia tena voasoratra ho mpifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia rehefa tonga ny fifidianana député tamin'ny farany teo dia tsy ahotsony anarako satria nisy fifindran-toerana nataoko zany dia rehefa nahazo an'ilay fifindran-monina dia matao amin'ny lisam-pifidianana ny anarako nefa amin'izao zany tena maniry mihitsiny hifidy mba voafidy amin'ilay vato anankiray ataoko ny olona tiako hitondra ny tanàna zany fa nefa eo am-pikarakarana an'ilay ordonnance zany tena mamay zany iny ary tena sarotra satria fivezivezena lava reny miala avy any amin'ny fokotany ianao maka ny certificat de résidence makany amin'ny sedy mahazo ny taratasy avy any amin'ny sedy makany amin'ny CENI makany amin'ny tribunal dia mbola tsy mahazo koa iny dia miverina manao rotation indroa eo zany ianao miampy an'izay ny légalisation ataoko hoe tsy mora sarotra dia sarotra le maka an'ilay autorisation tamin'ity moa zany na izanajany moa voasambako moa naka ny autorisation fa tena hitako sarotra fa ny fahitako azy zany dia hoe raha tonga ny fisokafan'ny fisoratana anarina amin'ny lisam-pifidianana aleo zareo tonga dia misoratra miezaka atsika misoratra ao zany fa le zavatra ohatran'izao ampivezivezena ohatran'izao hoe so ihany moa zany mba hoe faniriako te hifidy androtsaka vatokana ho an'le olona tiako hofidiana ho lany ho be ny tanàna no mahatonga na hify nanao an'izay ezaka rehetra zay ary antenaiko fa izao atsembona sy ny ezaka rehetra nataoko izao dia hahalany any olona io zany manomboka amin'le maka certificat de résidence moa zany dia efa vola zay ny taxi be vezivezenao satria ho analo io zany tsy afaka mandeha ina misy mandeha tongotra mivezivezy hatreny Ambohitsoa makany Andohany Mandroseza makany Larobia dia frais daholo zay dia rehefa tonga any amin'ny tribunal koa tamin'ny tribunal voalohany dia lazaina fa tsy misy vola aloha dia rehefa avy eo dia hoe tapitra le izy dia tsy misy tsony rehefa efa tapitra le fakana ordonnance dia ny apitsony iny naverina indray dia nomena varavarana numerona varavarana hafa indray anay zany nakao amin'le numero varavarana anankiray faharoa dia nandoha vola 5,000 ariary indray zany. Tokony amoraina na jerena manokana ireo olona manam-pahasembanana amina tranga tahaka izao ho hiatrany ny fanazavana manana andraikitra sy adidy amin'ny firenena ny olona manam-pahasembanana izay fitoka hatramin'ny 5,000 ny malagasy tsy ireo manana fahasembanana ihany no manana olana amin'ny fahazahoana ilay ordonnance ahafahana miditra anatin'ny lisam-pifidianana fa na ireo olon-tsotra aza dia sahirana amin'ny fahazahoana ity taratasy ity ihany koa. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray ny tsy fifanajana eo ihany koa ny tsy fahatsiarovan-tena eo amin'ny samy mpitondra isan'ireo antony tsy mampilamina ny raharam-pirenena ankehitriny hoy ireo zokiolona mipaka mivantana amin'ny vahoaka ny vokatra izany
manoloana izany indrindra dia manao antsoava amin'ny tokony ametrahana ny fifanajana sy ny fijerena akaiky ny vahoaka eo amin'ny sehatra maro lafy ialana ny voka-dratsiny ireo zokiolona malagasy. Tao rahantsika ny tati-baovao ny sitraka Ratovinambinitsoa eo amin'ny sasiny ratsariny Mathieu Prési. Tsy mandeha amin'izay loniny ary tsy mipetrakaraka ny tokony ho izy ny fitantanana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara ankehitriny. Manjaka ny tsy fifanajana eo amin'ny samy mpitondra sy ny fanohitohinana ny zo amin'ny fahalalan'ny malagasy ho ireo zokiolona. Tsy hampandroso ary lesoka lehibe eto amin'ny firenena ireo ho ihany ireo ray aman-dreny. Petraka hatrany amin'ireo mpitondra fanjakana ihany koa ny fitiavan-tena izay miteraka voka-dratsy mipaka amin'ny vahoaka. Raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao aloha dia hita fa sahala mibiriky any amin'ny tsy fifanajana ny vahoaka. Ny fiovan'ny eto Madagasikara aloha voalohany indrindra tsara ny fanaja ny mpitondra. Tsara ny fanaja ny mpitondra. Ny lesoka zao voalohany indrindra zay le fiahina piarabelona zay dia ohatrany tsisy mijery zay zay vahoaka zay le piarabelona zany dia zay zany ohatrany lesoka vita be ary zay indrindra mahatonga ny tsy filaminana miaby amin'izay ihany hoe raha misy fiahina zany ireo vahoaka ireo dia angamba tsy dia misy zay satria olona zany afaka mirehry mively tena araka ny tokony ho izy. Mila mifampidinika ireo mpanao politika ho ihany ireto zokiolona. Paka amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy izay tsy fifampiresahana izay ho ihany ny fanazavana. Iny zany raha malala amin'le zay le fijereny zay fitondram-panjakana zay le izy tsy mijery le fiahina zay zany dia lasa mitombo be tsy araka n'le fahefa mividy tsony le zavatra misy dia lasa miakatra daholo ny narehetrarehetra mpanaraotra koa moa itsy an-daniny dia miakatra daholo ny vidim-piainana. Tsy isy tsony fijerena hoe ahoana fivarotana, ahoana ny mpividy. Fifanajana amin'ireo mpitantana sy ny tantanana no vahaolana hoentina mampandroso fa tsy ny fizahozahoana fotsiny ihany. Eo ihany koa ny fandraisana anjara mivaingana amin'ny fanatanterahana ireo laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka. Fa foanana mandritra ny fotoana voafetra ny saram-pitsabonina na ny consultation eny anivon'ireto pitsabonina fototra eto Andrenivohitra. Ampina ny isan'ireo fampidirana hôpitaly na ny hospitalisation akoatra ny SSBD namotana izay afaka manao izany. Ampitomboina ihany koa ny isan'ny CSBD eto Antananarivo renivohitra santionany amin'ireo ezaka ho fanatsarana ny setry ny fahasalamana eto Andrenivohitra ireo ho an'ny kandida Ravalomanana Totso. Atomboka dian'izao izay fanafoanana ny saram-pitsaboana izay amin'ny alalan'ny fizahan-pahasalamana maimaim-poana eny anivon'ireo boriboritany enina. Androany ohatra dia ireo mponina tetsy amin'ny boriboritany faharoa no nisitraka izany. Faniry Andrenarivo sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriana izay. Sarobidy ny fahasalamana, ny vahoaka salama no antoky ny fampandrosoana. Ny zava-misy anefa dia vitsy amin'ny malagasy no afaka mitsabo tena noho ny fahasairanana. Manao dokotera tena ny akamarony kanefa izany dia miteraka aretina hafa indray. Ho fitsonjovana sy ho fanampiana ireo mpiarabelona ary hanamavanana ny fahasairanan'izy ireo no tanterahana androany teto amin'ny QG Ambohipo ny hetsika fizahan-pahasalamana maimaim-poana izay natolotry ny kandida avy amin'ny antokotiko Madagasikara eto Antananarivo renivohitra sy ireo mpiaradia aminy. Tsy vonjy tavanandro ny hetsika toy izao fa fanehoana sy fanatanterahana sahady ny malahara-pahamehana ny fahasalamam-bahoaka izay isan'ny vina imasony ny kandida Ravalomanana Totso. Miatoky izao tsotra fotsiny misy fitenenana fotsiny hoe na manam-bola be eran-gony eran-trano aranao salama hoentina izy fahasalamana no zava-dehibe. Nefa raha jerena any amin'ny any amin'ny fitoeram-pitsaboana rehetrarehetra dia mijaly tsy manan-katao mato azy ny olona tsisy mifanafody tsisy fitsaboana ka raha tena nandroso ny firenena io fitsaboana zesta mahafinaritra tsy mividy vola tsy mitondrazana vola fa tena fitaovana misy oabona mitsinono ny teny hoe aza mena trondro le olona fa hoe fitana ohatra mamy fitana antsika zao. Ireo aretina azo avy amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro toy ny gripa sy ny sery, ny fiakaran'ny tositra no tena mpahazo ireo tonga amin'izay fahasalamana teto
raha ny fanazavan'ireo mpitsabo. tena malagalay zany zao am'izao tena le hypertendu be da be HTA miakatra ny tension eta be vola mahazazo taona kely ohatra ny efapolo misy tension daholo fahalako azy tena le fiainana mihitsy ny tena ohatra ny stressé be le olona dia tena miakatra daholo mihitsy ny tension ankoatran'izay moa misy le sersery griparipa kely reny zany misy ia misy ihany koa fa le eny dia misy koa ny fivalanana kely koa misy rehefa faraparan'ny taona ohatra zao manko fotoanany voankazo zao dia matetika miseseo le arety fivalanana kely madinidinika rehetrarehetra betsaka ny olona tena betabe ny olona tsy salama tena tsy salama ny olona vahoaka mihitsy zany raha ny tena maro navelom-bola ireo mponina teto an-toerana izao hetsika izao satria na tsy aroa afa-pasahiranana indrindra manoloana ny fahalafosany fizaham-pahasalamana sy ny fanafody any anivon'ireo toeram-pitsaboana izy ireo. Matsiaro tena faly sabatra mihitsy izay vahoaka majika amin'izao dia misaotra betsaka anareo karakara ny fahasalamany vahoaka majinika ka tsy mandeha any dokotera tsy maintsy mila vola nefa ny tena tsy manam-bola. Mahafinaritra sady misy tombontsotra hoe aminay hoe tsy manana zany tsy zaka mihitsy zany otsanay mananty tena mavesatra be fa ny tena mananty tena mamelony zanaka zao mafanafody raha semba maraty dia tonga dia manantona. Foanana mandritra ny fotoana voafetra ny saram-pitsaboana na ny consultation eny amin'ireo CSB efatra ampina ny isan'ny fampidirana hopitaly ankoatra ny CSB 2 namontana izay afaka manao izany ampitomboina ny isan'ny CSB 2 eto Antananarivo renivohitra apetraka ny rafitra tsara sy mahomby amatsiana fanafody tsy fototra fotsiny ihany an'ireo CSB 2 roa ireo ka ankinina amin'ny fiara-miasa amin'ny sehatra afa-tsy miankina izany atao izay ampitomboana eny anivon'ny quartier voafaritra maromaro ny trano evam-pahasalamana asiana mpitsabo na mpiara-miasa amin'ny mpitsabo ampitaovana fiara mpitondra marary ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny eo anivon'ny Sampandrarapa Monjovoina. Tokana an-tanjona dia ny ampandany ny candidat Ravalomanana Todo Solarana faefatra eto Antananarivo renivohitra tsy maintsy tratra an-tanjona rehefa miara-miasa sy mifanohana ny rehetra antony nanaovana ny fidinana sy fanentanana ifotony nataony boriboritany fa 5 androany ireo izay notariny solombavambahoaka fetra Ralamozafimbololona mila fanovana goavana ny Antananarivo ka mila olona mahay sy mahavita azy leo rahatsika ny tatobaovao mahakasika izany. Mitohy ny fidinana ifotony fanentanana ara-pifidianana ao anatin'ny boriboritany fahadimy fokotany maro no voatety androany notariny solombavambahoaka fetra Ralamozafimbololona sy ireo délégationna maro tokana an-tanjony ny ampandany ny Ravalomanana Todo larana faefatra amin'ny fifidianana be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Amzay kabraraka amzay fanaovana tena fandakoka ny arem-pirenena ny tanàna Antananarivo mila manovy isika mila manay andraikitra isika vahoaka Antananarivo ametaka ny Ravalomanana Todotsika ho ben'ny tanàna Antananarivo ahafahantsika eto amin'ny tena sy manodidina isika fa endrika rehetra izay mpampiasa izao tena izao tsy azo ilalaovana tsony io noho ny sotasota sasany noho ny tsy mahaisa mitantana fampifanarona ny raram-pirenena. Mila fanantenana goavana Antananarivo ankehitriny vaholany Ravalomanana Todo amin'ny fananany vinanasa azo tanteraina sy mahavany filanimponina. Kenina olona manao fanovana ihany koa satria mangalatahaka ny tena efa tia amin'ny candidat Todo Ravalomanana hoe andao manao fanovana nikoty zavy amin'ny Alexis 10 taona nareo teo 10 taona nareo zay tonga be ny tanàna teo an-toerana be ny tanàna inona ny fanovana ataonareo eo e potika ny tanàna sy mba fiarahamonina ny famonina gasy maloto
potsy any lalana tsy misy mitiarina ny rano tsy misy mijiro tsy misy fisanjato ny zavatra nampanantenaina ny tanteraka fanotanina petaka aminareo ka zao vaolana rosireo anareo izay avy amitiky Madagasikara solom-bavahoaka anareo eto amin'ny boriboritany fa dity miteny ty firenena mana fidina iza le fidina tsy amatika anareo tsy amitaka anareo izahay fa hiado anareo a mbola tsy namitaka anareo a amin'ny 11 décembre file numéro amin'ny 11 décembre file numéro mila olo-pirenena vonona sy tompon'andraikitra ny fiainam-pirenena indrindra ny fiatrena ny fifidianana raha tiana ny sinina fanovana miainga ny misy tambatan'olona mitatra ny amin'ny fiarahamonina ka mipaka eto amin'ny firenena ivadika lafomba vao afatanteraka isika ireo vinanasa sy paikady entina ampandrosoana sy anomezana asina ireo zokiolona ahafahana mitaridalana ireo tanora sy ny taranaka aty afara ho amin'ny mendrika atrano no odinian'ny firaisamben'ny zokiolona eto Madagasikara. Andro voalohany amin'ny fivoriana izay karakarain'ireo zokiolona manerana ny faritra maro eto Madagasikara ny androany. Indao raha tsika ny tato-baovao makasika izany. Efatra faingo-dimy isanjato ny malagasy no sokajiana ho zokiolona izany hoe 10 taona no mihoatra. Miisa roa hetsy sy iray tapitrisa latsaka kely eo izy ireo mihelipatra manerana ny nosy. Ny 7 isanjato dia any ambanivolo raha ny 2 isanjato aty andrenivohitra ny miaina. Ireo paikady hoentina manamafiorina ny firaisamben'ny zokiolona eto Madagasikara na ny fizoma ny fanatsarana ny asa ary tsy latsa-danja ao anatin'izany ny fandrafetana ny fandarana asa vaovao sy ny fifanankalozan-kevitra mahakasika ny fitsipika sy ny santan'ny fizoma no odiniana mandritry ny 2 andro. Tindon'ny fanovana ny zokiolona indrindra ny amin'ireo fampitana amin'ireo taranaka aty aoriana ny amin'ireo tokony na tsy tokony atao amin'ny sehatra maro fa indrindra eo amin'ny lafiny politika. Mazava-dehibe ny fanomezana sehatra ny zokiolona aza dino fa tsika malagasy dia manana soatoavina ngeza be dia ny hoe ajaondra mandrenao mba ola velona ianao ka ireo dia manana traikefa manana atao hoe fahalalana betsaka no ny hafa zany amin'ny mahatonany zareo zay ka zay anisany mazava-dehibe ny hoe dia ny fanomezana zareo izay traikefananany zay ho an'ny taranaka mapara indrindra ihany koa fanomezana zareo ireo fahalalana zay tsy fatatsika aty aoriana fa ry zareo no miainan'izany zay zany mazava-dehibe amin'izay satria mifampandrosoana aza dino fa miainga amin'ireny soatoavina ireny. Ny firenena anankiray raha mandrosa dia misy soatoavina matanjaka izay arany rehetrarehetra ary izay tokoa ohatra ny hoe misy oabolatsika trano atsimo sy avaratra izay izay napetraka foana tany amin'ny fahagola ary ezana tazomina foana amin'izao raha hoe nisy ny tsy manan-kelofana eo aminao dia ny izay manana no miampetrano anazy. Zokiolona mandroso asina manatsara no avy ny taranany. Ny fanomezakasina ireo zokiolona sy ny fanajana ary ny fianoana azy ireo no ahafahana mitantana ny taranaka aty afara. Izy io moa zany zavatra maromaro mifampititra le izy na resaka fanilihana na resaka herisetra tsy ny zokiolona rery ny aran'izay. Matetika le fanilihana io fahaverezan'izay hoe soatoavina zay mihitsy ny mahatonga an'izay dia anatin'ny asa ataontsika ny famerenana ny soatoavina malagasy mamerina ny hoe fanajana ny fizokiana famerenana ny asany mazokiolona anazy. Mariana moa fa efa miparitaka manerana nosy ny fizoma ankehitriny ary miisa 7 ny firaisamben'ny zokiolona eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Faniena hatrany amin'ny 10 isanjato ny famokarana litchi eto Madagasikara. Tamin'ity taona ity raha nitatitry ny foibe mpiandraikitra ny fambolena any Tomasina na ny CTHT. Vokany miakatra hatrany amin'ny 7 isanjato ny vidin'ny litchi eny amin'ny tsenam-barotra eto andrenivohitra. Miantraika mivantana amin'ireo mpisehatra nefa izany na ireo mpivarotra na ireo mpanjifa ihany koa raha ny fanadihadiana nataon'ny faniry Andrianarivo sy mbola avatsara. Niakatra ny vidin'ny litchi tamin'ity taona ity raha ny fanazavan'ireo mpivarotra tetỳ Anosy androany. Mahatratra amin'ny 7 alina ariary ankehitriny ny garaba iray lehibe raha toa ka 5 sy 3 alina ariary zany tamin'ny taon-dasa. Ny hena ihany koa ny kalitao sy ny haben'ny litchi raha ny fanazavan'izy ireo
sady madinika ny vokatra no tsy tsara ihany koa ny tsirony. Tsy hita amin'ity tsy dia nisy ny tatehan'ny tsenana nosy be zany tsy haiko hoe inona ny tena antony betsaka zany natonga ny letsia tsy nisy tetehana nosy be. Dimy sy fito alina ny ety amin'izao no pani lehibe, ny pani kely aloha zany tsy dia misy. Tsy dimanjato sy telo dia efatra arivo ny varotany olona. Kalitao le tsy dia hoe ratsy dia hoe manahoana fa eo ihany ny letsia amin'ity tena ny ena be ny letsia dia lafo be. Taloha zao dimanjato sy ohatr'izao efa fitonjato telo roa arivo nefa amin'izao efatra arivo dia telo arivo. Karapa amin'izao raisina fito alina dia amidy efatra arivo ny kilao. Zara raha misy fiara lehibe efatra tonga mitatitra litsia eto Anosibe ao anatin'ny iray andro. Raha toa ka nahatratra amin'ny fiara 700 isa izany tamin'ny taondasa. Ny ena dia ny ena ihany koa arak'izany ny vokatra ny ampotony, antony mahalafo ny vidin'ny litsia ankehitriny. Ho an'ireo mpivarotra tsinjarany, 503 ariary no amarotany izy ireo ny 1 kilao amin'izao fotoana izao. Vokany, vitsy ireo manjifa ny litsia noho izay alafosany izay ka tsy takatry ny saramba-be-mbahoaka. Dia tsy mahatakatra mihitsy zany le fahevan'ny vidin'ilay aty zany tsisy mihitsy. Efa panao letsia foana ny isa-taona dia taloha hoe malany 10 garaba nefa amin'izao hoe 3 garaba dia 4 garaba raha farany mandeha. Le vidiny moa le izy koa tena kely be mihitsy. Tena len'ny olona zao tsy mihinana letsia fa tena manontany daholo ny olona dia lasa. Raha nitatitry ny teo anivon'ny CTHT na ny foibe mpiandraikitra ny fambolena any Tomasina, ny fiovaovan'ny toetry ny andro no antony voalohany nampihena ny vokatra litsia tamin'ity taona ity. Raha ny fanazavan'izy ireo, betsaka loatra ny rotsakorana tany amin'ny faritra Antsinanana nandritra ny 3 volana ny andohan'ny taona. Ny hintsana avokoa arak'izany izay voan'ny litsia noho ny abetsaky ny rivotra sy ny rotsakorana. Ankoatr'izay, isan'ny antony nampidina ny vokatra ihany koa ny fahanteran'ny ankamaroany ireo fototra litsia ka tsy mamokatra firy intsony. Raha tsy hivina, nahatratra amin'ny 9 taona ny litsia ny fikarin'i Madagasikara tamin'ny taondasa ka ny 7,7 sy 1 alina taona tamin'ireo no nahondrana. Vinavinaina ho tratra ihany ny vokatra ahondrana amin'ity taona ity raha ny fanazavana hatrany. Ny mpanjifa anatiny noho izany no ampandeferina hamenona ireo vokatra alefa nivelany. Firenena fahatelo maneran-tany mpanondrana litsia ao aorian'ny Chine sy Inde moa i Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena andray fepetra mivaingana sy mahomby ny gouvernemanta frantsay iadina amin'ny herisetra isan-tokantrano sy ny herisetra ara-nofo ho setry ny fitsarana fanolanana fahobe any antoerana. Nanome tokony nandritra ny etsim-panoerana fahobe izay no tanteraina tamin'ny farany herinandro lasa teo ny ministry ny miraleta frantsay fa andray fepetra entitra manoloana ny zavamisy. Famtinana izay vaovao izay. Nanao antsoavy sy nampiseho firaisan-kina ireo vehivavy tao Frantsa ny farany herinandro teo. Olona anarivo ny nandray anjara tamin'ny diabe ho vanoherana ny herisetra ara-nofo sy ny fanavakavahana. Betsaka ny zavatra tokony hovaina, indrindra ny lafiny fanabeazana ny ankizilahy. Mila manova fomba fiaina koa nefa ny tovolahy dia sarotra azy izany. Mitaky fampiasam-bola vaovao nefa ho fanateterana ny ady amin'ny herisetra. Ny fantoka betsaka ho fanamarina ny andro iraisam-pirenena anafanana ny herisetra menjady amin'ny vehivavy ireo hetsika rehetra natao. Tanjona ny anairana ny manam-pahefana andraindraikitra raha tsy teny fotsiny toy ny fitsarana. Nampiseho ny fahavonona ny andray fepetra entitra sy azo ampiarina ny gouvernemanta frantsay manoloana ireo raha-pitsarana mahakasika ny fanolanana izay namela ny Frantsa. Nanamafy izany ny ministra tompon'andraikitra teo anatrehany ireo fihetsiketsehana samihafa. Tapitra ny fampalalam-bovoantsika tompo klasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara veloma tompoko.